Ampifanena mandrakariva ry havana malala nazona miona toy zao amitsika ianona indray mofinaina sakafom-panaho amty anio ity. Ho aminareo zay olombo fidy araka amin'ny fahalalana rahateo zay n'Andriamanitra ray amin'ny fanamasina amin'ny fanahy ho amin'ny fanarahana sy ny famafazan-drahany Jesosy Kristy ampitomboana ho anareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Alarobia 10 May 2024 imanjinantsika aloha teny vovo manao hoe mampahery ny fanahy masina. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Ideranao amin'ny foko rehetra aho, eo natrehandreo Andriamanitra no ankalazako anao. Ivavaka manandrify ny tempolinao masina aho, ka iderana arinao no ny famindramponao sy ny fahamarinanao. Fefanomenao voninahitra ny teninao ho ambony anaranao rehetra. Tamin'ny andro nitarainako dia namaly ahy ianao, nomenao fahasahiana aho ka nisery ny fanahiko. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitro, Andriamanitra mpampianatra ianao, satria Andriamanitra tia hamonjy izao tontolo izao. Midera sy mankalaza me voninahitra narinao masina izay Tompo, ary dia mahatsiaro ny tenanay izay fa tsy tanteraka. Tompo, noho ny fahamasinanao, manatonao ampanetreteny izay, mamindraha fo aminay ary mamela any erikay, noho ny hafitra nentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo-jaliana ho anay. Tompo, amaky sehan'ny mofinaina izay, dia taorian'ny fananao masina, mba mantaranay ny sitraponao, aoka hitombo ny finoanainao ilay masina, anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, no angatanay sy anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ry havana malala, mofinainao antsika amin'ity anio ity, dia ho hitanao amin'ny epistely nosoratan'i Paoly any Galatiana. Galatiana 4:9
ny andiny voalohany ka hatramin'ny 10 mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ry ralahy, raha misy olona azo ny ota tsy nahaza dia atsanganinareo zay manana fanahy amin'ny fahamorana izy. Ka miavera ny tenanao, fa andrao ianao koa mba ilay-panahy ihany. Mifampitondrà izay mavesatra ary aoka izany no hatanterahanareo ny lalàn'i Kristy. Fa raha misy manao ny tenany ho zavatra kanjo tsinontsinona dia mamitaka ny tenany izy. Faoka ny olona rehetra samy izato toetra ny asany avy, dia samy hanana hafaliana ny amin'ny tenany ihany izy, fa tsy amin'ny olon-kafa, fa samy hitondra ny entany avy ny olona rehetra. Aoka izay ampianarina ny teny mba hahafohy zava-tsoa amin'izay mampianatra. Aza mety ho fitahana ianareo. Andriamanitra tsy azo vazivaziana, fa izay afafon'ny olona no jinjana. Ary izay mamafy eo amin'ny nofony dia indrindra fahasimbana avy amin'ny nofo. Ary izay mamafy eo amin'ny fanahy dia indrindra fiainana marak'izay avy amin'ny fanahy. Ary aza mba haketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika, fa amin'ny fotoan'andro ny jinjantsika ratsy reraka isika. Koa araka ny ananantsika andro anaovana, deoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa mpianakavy ny finoana. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadana avy amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Nofinaina ho antsika zay vakina tamintsika teo, Galatiana 4:9-10. Dia nanehoan'i Paoly tamin'ny kristianina tao Galatia fa manana andraikitra sy adidy ny kristianina amam-panaradian'i Jesosy Kristy azy. Ny hita eto dia izay tokony ataon'ny kristianina ampino namany, amipino namany. Indiny voalohany sy faharoa ry havana nahitantsika izany. Mampalahelo ny mahita olona milaza ho kristianina kanefa faly amin'ny fahavoazan'ny sasany. Tsy tokony ho tononona sy asiana teny betsaka eto izany, fa sady mamenatra ny manala baraka ny anaran'i Kristy. Raha misy manota dia tsy anjarantsika manameloka azy, fa ny manangana azy, izany hoe ny mitarika azy amin'ny mpitiavana mba hahatonga azy hatsiaro ny fahotany ka hibebaka sy hanolo-tena ho an'i Jesosy Kristy no atao. Toy izany koa adidin'ny kristianina ny manampy ny sahirana, ny marary, na azo pahoriana, na manana olana. Asa soa izany ka tsy mandreraka rehefa atao am-pitiavana. Mamaly soa izay manao sy mbola manao toy izany ny tompy. Ary zava-dehibe ry havana ndraisantsika izany. Ny havatra faharoa dia izao hoe amin'ireo mampianatra ny tenin'Andriamanitra dia izao ny tokony ataon'ny kristianina. Indiny fahaenina sy fahavalo. Manadidy hanampy sy hanohana mpampianatra ny tenin'Andriamanitra ny mpino. Tsy tokony hijaly na hiferinayna noho ny fotoana sy ny herim-pon'olona niny tamin'ny fampianarana izy ireny. Andraikireo izay ampianarina ny manohana azy mba hahafahany manao izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisetoana. Manao izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisetoana. Izay milaza ho mpivavaka manana ny fanahy kanefa mandatsy manao izany, raha misy ihany azo atao dia mamafy fitiavan-tena ary indrindra fahasimbana ny andiny fahavalo. Raha ny fanan'Andriamanitra tokoa no mitoetra ao amin'ny olona dia ho hitantaratra eo amin'ny fiainany vokatr'izany, ka ahatsiarovany ny adidiny ho fitahina ho amin'ny mpiarabelona, indrindra fa amin'ny mpianakavy ny finoana. Ray izany ry havana, dia an'Andriamanitra eny ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra noho ny mofinaina nomenao anay izay lazany amin'izay tokony ataon'ny kristianina amin'ny mpino namany sy amin'ireo mampianatra ny tenin'Andriamanitra. Mivavaka aminao ary izay hay ametraka izao asa filazantsara ny fitiavana anay sy ny hazakazaka masina tanterahan'ny fiangonana. Ka hitanao ireo tompon'andraikitra rehetra ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy Madagasikara, manonika hatrany amin'ny filohany FJKM, ireo mpiandraikitra foibe, ireo mpiandraikitra foibe, ireo président sodary sy ny sodapartany entiny fitandremana tsiraray misy ny mpitandrina sy ireo vahoaka kristianina, mba homenao hery, mba homenao fahasalamana, finoana matanjaka, fahaizana amin'izao vavolombelona araka an'izay anaraka ny tolo-tsaina avy amin'ny fananao masina rehetra manteraka ireo vina fiangonanao. Ka toky saika eo fampitsinjo amin'izay atao iseho ny voninahitro Andriamanitra, ny amin'ny fanekenao hamonjy izao tontolo izao amin'i Jesosy Kristy. Vavaka aminao izay Jesosy, vonjeo ny firenenay, mesahanao fanahy eto Madagasikara, sy trandreo mararika omenao fanantenana. Toany ny asa fitsaboana, ampirezinao izay azony manjo, ary vonjeo ny marefizokiolona ireo sahirana. Tao ny fihazakazanay amin'ny asa aman-draharaha, fianarana, tokantrano, ny fikasanay. Ny vavakay dia atao anaran'i Jesosy mpamonjy anay izay efa nampiandrinay koa, ny vavaka manao hoe: raha nay eo izay any an-danitra,
ho masina anie naranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra mihony an'io izy ihany nasaza ao anay ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisa finoana revina ny itsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Aza manana inona faoka ny fihavana sy ny fifona mba fisaorana no entinao manambara fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.